Fanaratsiana natokotiko Madagasikara manaparitaka vaovao disony avy amin'ny mpitondra fanjakana ho ny sekretera jeneraly antoko. Maître Willy Razafinjatovo fanakonana ny tsy fahaiza-mitantana no ataon'ny fitondrana amin'izao. Mpianatra mpiofana ao mpampianatra CRINFP mitaky ny amoana ny didim-panjakana mametraka azy amin'ny toerany. Tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahako hatrany ny fanarahana ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny fampahalalam-baovao manolotra ny araba no sady manasa anao anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia nanao antso fanairana ny tompon'andraikitra mahefa ny mpianatra mpiofana ho mpampianatra na ny CRINFP avy amin'ny faritra vitsivitsy ho an'ny androany tetsy anosy. Mitaky ny amoahana ny didim-panjakana mametraka azy ireo amin'ny toerany no antony hetsika. Tsy hijanona ny hetsika raha ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo raha tsy misy ny vahaolana aroso ny fanjakana. Ando miaratiana sy tahiry aina no mitatitra amintsika ny fanadihadiana. Ny volana janoary lasa teo no tokony efa nandray ny asa ny ireto mpianatra ampiofana ho mpampianatra na ny CRINFP ireto asaingy tsy mbola nivoaka ny didim-panjakana mametraka azy ireo amin'ny toerany mandraka ankehitriny. Manao antso avy ny tompon'andraikitra raha izany izy ireo hijery akaiky ity olana ity tsy tokony hisy fanavakavahana na fanaovana zana-kikiala hafa fa tokony samy sitraka izany fifanarana araka azy zany avokoa izay rehetra navita fiofanana. Etnefa efa nisy ireo ivitoram-piofanana efa nisitraka izay arrêté izay saingy mbola maro saingy mangataka fitovian-jozy satria maro amin'ireo ivitoram-piofanana mbola tsy nisitraka izay arrêté izay toy ny ivitoram-piofanana manjakandriana sy ny ampahany amin'ireo ivitoram-piofanana any Maivatanana. Tanjo fanjakana nefa ny ana tsara izay sehatra fanabeazana izay saingy tsy afaka mitondra izay anjara birikina izay raha tsy mahazo izay didim-pitondrana manindra ny asa izay. Maro zany misy maromaro izay ao amin'ny 117 manjakandriana manokana. Dia teo amin'ny ohatra Maivatanana zao efa nahazo izay ampahany voaka izay fifanarahan'ny-piara-miasa teo amin'ny 10 teo nisan-jareo nefa eo amin'ny 70 mahery mbola tsy nisitraka izay. Dia mba mangataka zany izay ny voan'izay arrêté izay tsy misy vagy. Mpiasa manodidina ny zato no voakasika ity raharaha ity. Miaina anaty fasahirana natanteraka ny ankamaroan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy misy arapaka, mibampitrosa, mangolo fotsiny ireo adidy maro tokony ho sahaniny. Raha malala nefa fa maro aminay mamelom-bady aman-janaka tsy anasa mamerina vola amin'ny banky. Koa mba angatahanay zany ny amoahana izay arrêté izay tsy misy vagy satria efa nanome daty ianareo teo tamin'ny 9 2021 izay efa nampanatenanareo anay. Koa mananteny izay efa manana ray aman-dreny mpiaty koa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. No mafisiny ireto mpianatra ampiofana ho mpampianatra ireto androany nandritra ny hetsika fanairana nataon'izy ireo tetsy anosy fa tsy hijanonatra ary mafy ny fitakiana raha tsy misy ny vahaolana tolotry ny fanjakana mialohan'ny daty ny 7 volana aogositra fotoana izay nampanantenana azy ireo fahivoahany. Ny vaovao mifandraiky amin'ny fampianarana izay atrany dia tovolahy iray no namony ainy teo ampanaovana ny fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat omaly 2020 ny volana Jolay 2024 tany Mananaravaratra no nisehony tranga. Araka ny loharanom-baovao mpianatra ao amin'ny lycée izay ao anaty farim-piadidim-pampianarana ny Mananaravaratra traina nalanjorofo izy. Kandida hiatrika ny adina antsoratra amin'ny fanadinana baccalauréat sokajy dia izy izay ataony manomboka ny alatsinainy 7 ny volana aogositra ho avy izao. Raha tsy ahivina nisy tovolahy iray 20 taona nanao ny adina ara-panatanjahantena izay maty ihany koa tany Ambatondrazaka tamin'ity volana ity. Ampolony kosa ny tovovavy mitondra voga. Tsy tsanotombo ireo be antitra taizany eny anivon'ny akanty na ihany koa ny fikarakarana manokana any an-tokantrano tato anatin'ny volana maromaro izay. Mila fanohanana avy amin'ny rehetra izy ireo miainga eny anivon'ny fianakaviana azahoany fifaliana hatrany amin'ny androm-piainany. Ando miaratiana tahiry ny aina. Tsy latsaky ny folo isan'andro ireo be antitra tazainy eny anivon'ny ivitoerana mandray an-tananjany ankoatra ireo any an-tokantrano mila fikarakarana manokana. Tsy nitsanotombo zany tato anatin'ny volana maromaro. Fantatra fa noho ny fahasahiranana eo anivon'ny fianakaviana na izany ara-bola na ara-potoana no isan'ny mitarika azy ireo andefa ny ray aman-dreny be eny anivon'ny akany. Sarotra ny fitaizaina
tsy vitan'olotokana irery fa mila fanohanana avy amin'ny rehetra indrindra ireo akaiky azy anana ny fifaliana sy tombon'ny fahasalamana trandry amin'ny androm-piainany. Eo zareo raha ampiandraketinareo anay ary lehibe antitra dia mba misy koa resaka mba ampitanay aminareo famolavolana. Tsy izy ihany nikarakarainay fa endriky ny fikarakarana azy dia ianareo ihany koa mba misy tianay ampitaina. Ohatr'izao anie io fa tsy zavatra ilana vola fa na dia omenareo sakafo, na dia vitananareo akanjo, na dia omenareo ohatr'izao fihetsika kely fotsiny misy vahiny tonga dia miala ny bebe toy ny ampitoviana amin'ilay hoe miala ny ankizy. Tsy ampahafantarina ny zavatra misy eo nefa ny fafiresahana niny aminy fotsiny dia mahadia volana azy eniny faly izy eny hoe misy lanjy izy para io ranomasina be antitra io ao amanginginao izy rehefa tonga ianao mba resao izy mba rabao izy aza tao anjorombaly izy aza trero tsy mazaka trero io ary na diso azy io ohatra ny heverina fa diso dia apetrao foana fa marina izy ohatra ho azy zany zany zao dia zavatra azo any tany fa ianao manao an'izany faly. Manodidina ny 70 taona no mihoatra ny raisiny ity fikahambanana mpikarakarabe antitra ity. Tsy vitany manohana azy amin'ny ara-tsaina fa manampibetsaka ihany koa amin'ny lafin'ny fahasalamana noho izy ireo voasikajo marefo indrindra amin'izao valana retina izao. Ity reny mpianakaviana ity izao efa heritaona ny tato amin'ity fitoerana ity. Za zao ny amin'ny mahantitra ana dia le zanako efa miparitaka dia mipetratra ery dia aleona nanantona ny olona mba afaka hikarakara. Indraindray le zanako mijery kely anahy eo ihany na za mba mandeha kely any amin'ny zareo fa le za mipetratra ery mihitsy no sarotra be. Manana ny lanja ny zokiolona sy ny be antitra na izany ao anivon'ny fianakaviana na ny fiarahamonina. Tolatsadanja ary no amavanina nefa ny toerana misy azy ireo ankehitriny. Mila tao laram-pamiana ny fikarakarana azy hoy hatrany fanazavana. Misy fijerena ny zaza madinika ny kobainy isan-karazany maninona raha mba mitodika kely amin'izay ihany koa be antitra. Io zany ny zaza mbola hitombo me matanjaka fa io me marefo mireraka ary hafaran'ny olona rehetra. Tokony asiana fijerena ireny fa tena montsa zany mijery an'ireny montsa ny saina ary mieritreritra zany hoe matoa zany nasiana ny hoe fisotrondronono ho an'ny mpiasa-panjakana izay sehatra miasa nandritra ny fotoana fahatanorany dikan'izay ilaina fitsonjovana ny be antitra nefa tsy mpiasa-panjakana na privé daholo ny be antitra. Dikan'izay zany mety rariny sitriny raha ohatra ka tsinjovona. Asiana fijerena manokana mihitsy ny isa tanàna izy atokotany. Tonga teto Madagasikara androany kosa ny vaksiny Johnson & Johnson izay fanomezana avy amin'ny mpitondra amin'ny gouvernemanta américaine no tsenaina teny vaty moa ny vaksiny Asinandria Malala tokatra Marla. Fanomezana avy amin'ny gouvernemanta américaine ireto vaksiny Johnson & Johnson nikadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato ireto. 573 sy 3 hetsy fatra moa ireto tonga androany ireto. Efa fanaon'ny Amerikanina moa ny mizara vaksiny amin'ny firenena maro tahaka izao izay ahafahana misoroka amin'ny valanaretina Covid-19. Miezaka hatrany izahay nanao izay rehetra azonay atao mba hananganana tontolo azo antoka lavitry ny ambana teraky ny aretin'ny findra. Araka nambaran'ny Joe Biden, i États-Unis dia resy lahatra tanteraka ny ametraka ho laharam-pahamehana ny fanaovam-baksiny maneran-tany toy izay efa natao tany an-toerana. Nanamafy mora mato Amihayat favaindohan-drarany États-Unis ny iady amin'ny Covid-19 indrindra aty amin'ny tany mantra toa antsika eto Madagasikara. Ny vaovao mifanjaika amin'izay valanaretina izay atranty dia raha ny hita amin'izao fotoana izao efa tsy miraharaha ny fiarovana amin'ny Covid-19 intsony ny ankamaroan'ny olona na izany eny an-dalambe fa na ihany koa anatin'ireny fiara fitaterana ireny. Isan'ny mantsapy izany izao ny mpivarotra fitaovana entina iarovana sy miainga amin'ny fiarovana amin'ny Covid-19. Raha ny fanazavana nentiny mpitsabo manoloana izany indray dia misy vahaolana fototra mila tanterahina raha tiana tsy paritany valanaretina indray eto amintsika. Nambiny Sovely Sitraka, Manorandre Malala. Ny endanja tanteraka raha ny fahitana ny fanajana ny fepetra iarovana amin'ny valanaretina coronavirus ho an'ny eto an-drenivohitra. Ny ena niaraka tamin'izay ihany koa ireo mpanjifa arovava sy arorona, indrindra ireo gel, araka ny nambaran'ireo mpivarotra ireny fitaovana sy vokatra entina iarovana amin'ny valanaretina coronavirus ireny. Mbola misy anefa ny valanaretina ary ahina mafy ny idiran'ilay variant delta eto amintsika rehefa misy tsy fitandremana. Dia malafo tena 50 ny paquet ireny tonga dia sasaka zao 50
herinandro 3 andro hitan'ny olona fa tsisy tsony ny fidoana kojerenao re mpandeha re tsisy manao tsony nge tsisy manao kasibosy firy tsony taloha nefa ny ahoana taloha fa ny anjehana be nge zay tsy manao kasibosy zany mampandeha ny kasibosynay zao ohatrany tsisy miteny tsony na polisy ary mahita tsisy makamaka tsony dia efa tsy matataitra ny olona tsony le zay la défectant efa tsy dia misy vidy tsony le izy efa tsy dia san'olona saina tsony mihitsy le izy taloha zay malafo betrabetraka malafo 10-20 isan'andro fa zao efa tsy malafo na ray ara tsisy vidy eny le mitandrina aloha mbola ilainy fa ny olona zany efa tsy hovaky lohany intsony. Araka ny fampitam-baovao efa miparitaka manerana ny kontinanta maneran-tany ny andian'ny delta izany no mbola hanamafisana ny fanajana ireo fepetra na hitandrina toninina aza nefa ny tsirairay ka mbola misokatra ny sistany ary mbola misy hatrany ireo sidina mivezivezy tsy ho tapitra ny aretina ho ny fanazavan'ny mpitsabo. Temana voalohany dia mifanajana an'ireo fepetra izay efa nitenenina fitondranareo an'ireny kasy vavaorona na ny visière fanasana tanana matetika amin'ny ranon-tsavony fanasana ny tanana amin'ireny zavatra tokony hafahana manasa tanana ireny tsy mandreo akeraky ny lalana ny mitondra mosoara manarak'izay tsy aririny eny an-dalana ilay kasy vavaorona avy nampiasana raha mba azo atao ireo olona aloha tena tsy ampidirina zay te raha azo ataony hoe hidina ny frontière manarak'izay fanentanana fiadivana amin'io mba tsy hatongavan'ilay variant delta eto Madagasikara dia ny fanentanana ny olona raha mba azo atao ireo olona dia hoan'ireo izay mieritreritra ny andeha hivoaka ny andafy andeha hanao vacances dia aza mandeha mihitsiny raha tianao ny tany razanao tsy mandeha makany ianao ajanona ny fitsangatsanganana dia mijanona eto aloha eto Madagasikara ihany no mitsangatsangana mba tsy tonga hoe ianao le mivoaka avy tany no mandeha mitondra anazy. Tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fampiarana ny fepetra ny fitondram-panjakana fa tsy ambava fotsiny ihany tsy nisazy akory no hahatonga ny tsirairay anaraka ny fepetra mifandraika amin'ny fiarovana amin'ny valanaretina coronavirus fa ny fototra iangany mihitsy no ilaina soroana raha te ho lavitry ny aretina ny firenena. Sehatra iray isan'ny mbola tsy tafarina noho ny afitsika ny valanaretina Covid-19 amin'izao ny sehatry ny fizahan-tany fa indrindra ireo misehatra amin'ny asa fivarotana sy ny fanaovana asa tanana malagasy. Manoloana izany indrindra dia isy ny hesika izay ho karakarain'ny mpizaika sy ny mpisehatra amin'izany asa tanana izany izay anomboka rahampitso. Nzavandremahefa sy Mathieu Princy. Efatra amin'izay nisihany valanaretina Covid-19 teto Madagasikara no nisehatra fahasairanana goavana ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo ny fizahan-tany teto amintsika. Voakasika voalohany tamin'izany ireo misehatra amin'ny tontolo ny asa tanana sy ny vokatra vita malagasy. Ireo vahiny nefa no tena liana sy manjifa azy ireny eto amintsika. Tapaka ihany koa ny fifandraisana ara-barotra amin'ireo mpanjifa avy any ivelany noho ny fikatona ny sisy tany. Ho an'ity mpisehatra iray ity izao dia efa antiantoka iray lavaka no niainana nandritra izay fotoana nisihan'ny amehana izay. Tsy mba nisy raha teo ny fijerevan'ny fanjakana azy ireo. Fatiantoka totaly aloha zay, fatiantoka totaly. Mpiasa koa moa zany dia nahato daholo maro zany ny chômage ny ankizy satria tsy afaka andeha karamany mpiasa satria zay tsy miasa. Dura zany raha mahazo resety anao mahavoalohany sarany hofatrano. Zay izao ny fiainanay tena anatin'ny crise. Ny fanampiana moa tsisy avy amin'ny fanjakana. Tsisy mizery zany zay ny tena izy. Tena mampalahelo, tena mampalahelo. Na dia hoe société kely zany zay mba anisan'ny mampiditra devise ho an'ny Madagasikara ihany. Na dia any amin'ny sisisiny zay manakalo dia mampiditra devise ho an'ny Madagasikara. Nefa tonga ny amena tsisy nanana ny tananay na ray na tany amin'ny ministera hoe aiza daholo ireo olona ara-dalàna ny carte rouge ny stat ireo ny manao ny domiciliation aby ireo aiza ireo olona ireo mba tokony ho jerevana tsisy nijery mampalahelo. Akoatra izay mbola olana ihany koa ny fahasarotany fitadiavana sy ny fahalafosan'ny akora fototra eto amintsika izay isan'ny mampitangana ny vidin'ny asa tanana malagasy. Na dia izany aza manentana ny malagasy rehetra ireto mpisehatra amin'ny tontolon'ny asa tanana ireto hanjifa sy ity ny vokatra malagasy. Tena hita fa tsy totongana ny asa tanana malagasy sy noho ny fikatona sidina noho ny fikatona ny sistany ary zay ny antony karakarana ty hoe salon de l'artisanat na ntsena be ny asan-tanana izay tanterahinay eto amin'ny le pavillon Antaninarenina miampy ny fiaraha-miasa amin'reto mpiangaly ny asa-tanana malagasy reto amerina indray zahay ny asina sy ny ajany zany hoe asa-tanana malagasy zany ary zay no natonga anay miantso ny malagasy rehetra eny hatramin'ny mpitondra fanjakana raha ho avy izy
zay moa manasa foana fa zavatra mampalahelo eto amin'ity fireneny ity dia tonga ny amin'ny lefitenin'ny mpanao gazety anankiray teo hoe isika tompony indray ny manaova lalanam-boka itsika indray ny tsy tia ny plateforme zany ny anampianay ny mpiangaly ny asa tanana malagasy eto Madagasikara mba hahafahany zareo mivelatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anomboka rapitso etsy amin'ilay mpavian-taninarena moa ny tsena be ny asa tanana ary farana ny zoma 3 Jolay ho avy izao. Indray mavakosian'izay eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena dia nandresina nandritra ny fanatanterahana ny Coupe de Madagascar 2024 tamin'ny taranja kanety be kategoria senior izay notanterahina ny farany herinandro teo tany amin'ny faritra Vakinankaratra ny club UBM Analamanga izay ahitana ny Randriambolanoro Avotrinay, Rakoto Malala Anja Manal, Andrianjaka Jean Denis. Tafisiakatra amin'ny dingana famaranana kosa ny club CBWT Analamanga izay misy ny fanjamano fifaliana tendry Andriamaharso Ugnirina, Razafindrazaka Anjary Vontedy, 17 ny isan'ny batany club UBM Analamanga ny fandresena tamin'izany. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena amin'ny ity tranga hafakely no niseho tany Ghana ny farany herinandro lasa teo. Raha tahaka ny hita mahazatra mantsy dia raisina ampifaliana hatrany ny mpanao politika manome fanomezana ho an'ny madinika. Ny fanohitra tamin'izany kosa nefa no niseho tany Ghana satria dia nolavo ny mpisitraka ny vatsy anampiana azy ireo. Mamintana amintsika izay tranga hafakely izay ary miala rarinombana sy Andra Rakoto Malala. Nidina tamina faritra voasokajy mahandro ao Ghana ity tompona andraikitra ambony ity izaravary amin'ny gony ho an'ireo olona sahirana ao an-toerana. Akory ny fahagagany raha nolavin'ireo tanora Ghanéana ireo vary amin'ny gony izay anampiana azy ireo. Asa no ilainay hoy ireo tanora fa tsy mila fihetsiketsehana anababoana ny fon'ny vahoaka intsony. Say mandany olona satria vahaolana maharitra no ilaina fa tsy vahaolana vonjy davanandro. Mba manao ahoana ny eto amintsika, kolontsain'ny mpitondra eto amintsika ny fizarazarana sy ny kitolotolotra. Mba ahoana tokoa moa raha lavin'ny olona toy izany ireo tosika fameno. Any Ghana, ny vahoaka no manome ohatra ho an'ireo mpanao politika. Mila mambokatra fa tsy zarina tolorana. Sofianatra e! Hafakely tokoa ity tranga tany Ghana ity fa izany eo amin'izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika dia mivoatra hatrany ny fanadihadiana mikasika ny famonoana sy ny fahafatesan'ny filoham-pirenena haïtien Jovenel Moïse taorian'ny fisamborana ireo olona mahery ny 20 voarohirohy tamin'ity raharaha ity dia ahina ho miray tendro tamin'ny tompon'antoka tamin'ity von'olona feno abibiny ity ihany koa ny mpandrindra ny fiarovana ny filoham-pirenena haïtien. Miala rarinombana sy Andra Rakoto Malala hatrany. Malalatsinainy no nosamborin'ny polisiany ity ny komisera antsoina hoe Jean Civil mpandrindra ny fiarovana ny filoham-pirenena haïtien Jovenel Moïse izay maty novonoina tao an-trano ny 3 herinandro lasa izay. Ahina ho niraitsikombakoma tamin'ny famonoana io filoham-pirenena haïtien io ihany koa ity mpitandro ny filaminana ity. Taorian'ny fanadihadiana azy dia niditra Ponja ao Delmas tanàna manamborona ny Port-au-Prince ity farany. Akoatra ity komisera voasambotra ity dia komisera roa sy inspektera iray hafa miandraikitra ny fiarovana ity filoham-pirenena namony an'ity ihany koa no voarara tsy mahazo mivoaka ao ity araka ny fangatahany manam-pahefana ao amin'ity firenena ity tamin'ny sapan-draharaha momba ny mpifindra-monina sy ny fifindra-monina ny toerana. Mbola mikasika ny fanadihadiana momba ity raharaha ity hatrany dia ampitsara ao amin'ny Cour de Cassation ao amin'ny fitsarana ambonjy ao amin'ity firenena ity ihany koa no namoahan'ny polisy taratasy fikarohana io omaly io. Ity mpitsara ity izay voalaza fa nalefa nisotro ronono tamin'ny fotoam-pitondrany Jovenel Moïse. Raha tsy ahivina dia nampanantena ny hitondra ireo tompon'antoka rehetra tamin'ny famonoana ity filoham-pirenena ity eo anivon'ny fitsarana ny Prime Ministre vaovao an'ny ity Ariel Henry. No amafitsiny nandritra ny fotoam-padevenana ny Jovenel Moïse tamin'ny 20 ny volana Jolay lasa teo izany. Raha ny voalaza dia vondron'olona haïtiana manana roy sy fifandraisana amina vahiny no nikarakara ny famonoana ity filoha ity niaraka tamin'ireo mpikaramanaty kolombiana. Ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany sekretera jeneraliny atokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro namaly ny fanaparitahana vaovao tsy marina ny tenany makasika ny atokotiko Madagasikara ary nilaza ny toy ny asa miandry ny antoko. Raviraza Mahina sy Andra Rakoto Malala no mamintana amintsika ny vaovao.
Nalaza tamin'ny voalohany ity herinandro ity tao amin'ny tambazotra tserasera ary nivoaka gazety fa nivadika palitao imatray anitra Razafy Manantsoa sy ny solombavamboaka Fidèle Razara Pierre. Nisy ireo laza fa vaky ny atokotiko Madagasikara satria tsy hita tao anaty fandarina miara-manonja antsony izy ireo. Mazava fa fanakorotanana inina ely ary vaovao diso izany no sekretera jeneraly ny atokotiko Madagasikara raha nivahiny tao anatin'ny fandarina miara-manonja. Satria maro ny resaka amin'ny famaofao etsero hoe vaky ny tia misy betsaka ny manelotra ohatran'izany fa ny atokotiko Madagasikara aloha dia iray tsy mivaky kehitriny fa io moa erahantsika malala ny tanjaka izany atokotiko Madagasikara zany elahantsika mahafantatra ny lazan'izany tonga amin'ilay fitenenana hoe azo avo alandrivotra dia ataontsika hoe ny mpanakorotana rehetrarehetra miezaka manelo feo manelo tsao anaparitaka n'izay feo hoe misy fivakisana izay tao anatin'ny fotoana fo izay dia mielo ny feo hoe fanakaizy ireo nisy olom-boafidy tao anatin'ny atokotiko Madagasikara raha tsindriko manokana misy ny député Fidèle Razara Pierre misy ny maître Yanitra izay tena nafana fo tokoa dia tsy naheno an'izay tao anatin'ny fotoana fo ny mpieno sy mpanaraka ny miara-manonja na tsy ny mpieno ihany raha fa ny ery amin'ny ankilany dia lasa manelo vaovao maro isan-karazany ary nisy raha mivoaka hatramina gazety mihitsy hoe efa ary amin'ny clan ankilany ary ireo olona voalaza ireo fa tiako ny manamarina zany fa tsy manana olana mihitsy akory ny atokotiko Madagasikara amin'ny olom-boafidy rehetra misy ao aminy fa ny fandaharana araka ny lazaiko teo anjarany solombavambahoaka tsirairay avy ary adidiny no mitafany vahoaka malagasy mampafantatra ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena tamin'ny fotoana ny andoman'ny fandaharana dia nisy ireo ataontsika hoe solombavambahoaka teo aloha tsy afaka niditra tao anatin'ny fandaharana noho ny antony amin'ny maha-olombelona anazy mety manana tsy fahasalamana izy dia hitantsika tao anatin'ny valanaretina ny adidy maro samihafa izay sahaniny amin'ny maha-olombelona anazy fa afaka kosa izy ankehitriny mitondra an'izay fanazavana izay mamita ny adidiny teo koa rehefa navita be nampafantatra ny zavatra nisy amin'ny maha-olombelona anazy ireny dia manana ny mety fahasahiranana izy fa aza mirorosaintsika rehetra fa ny tiako Madagasikara dia iray ihany stratégian'ny adversaire antsika niezaka nakorotana antsika tao anatin'ny antoko etsy andany dia betsaka ny asemandry ny atoko-tima indrindra taorian'ny congrès nasionaly atanjona ny ampatanjaka ny atoko ary vao mainka ametraka ny lazany eto amin'ny tany sy ny firenena anam-pirofona fa iray tsy mivaky ary mandroso ny atokotiko Madagasikara talohan'ny somafarany teo dia efa nanomboka ny teto amin'ny faritra Analamanga zany hoe ny fampivoriana nireo eny anivon'ny distrika na ny distima rehetra zany tao anatin'ny faritra Analamanga nanaovana fikonan-doha ihany koa mahakasika an'ireo dynamisation zany dia efa processus arahana io zany hoe efa miainga eo amin'ny distrika dia ireo olona voavory teo anivon'ny distrika ireo indray zany no midina any amin'ny fokotany manao an'izay recensement any base zay ary manavao ny rafitra rehetrarehetra eny fanombohana ihany ny zavatra natao fikonan-doha ho an'ny distima faritra Analamanga iny fa hitarina amin'ny faritra rehetrarehetra inona moa no tena tanjona ao anatin'ilay izy ny tanjona ao anatin'ilay izy dia ny fampiroboroboana ny mpikambana fanairana ny mpikambana ihany koa ary famerenana ny mpikambana rehetrarehetra mba handray anjara feno ao anatin'ny antoko ary indrindra hiatrika ny raharam-pirenena ihany koa ka eto zany dia efa manentana nareo rehetrarehetra eny amin'ny faritra rehetrarehetra ny région ivelan'ny faritra Analamanga iomakomana amin'izay fidinan'ny bureau politique zay mifanaovana an'izay fikonan-doha ny distima rehetrarehetra zay ho anareo zay efa manana fahavononana melo amin'ny resaka fikarakarana dia afaka milaza melo zany mba ahafahana mandrafitra ny fandaharam-potoana na ny calendrier fa ny asa miandry zany zao eny anivon'ny distrika eny dia mifanomanana an'izay aloha ary ny fanaovana ny recensement ho an'ny mpikambana rehetrarehetra satria miainga amin'izay daholo ny fototry ny rehetrarehetra zany atombohy ny recensement eny anivon'ny fokotime sy ny distima fa ho avy zahay rehefa avy eo anao ny instruction rehetrarehetra mahakasika ny ao anatin'izay ireo dynamisation zay voaresaka nandritra ny fandarana miara-manonja ihany koa ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny toe-draharaha izay tsy ahitam-baolana azo tsy ampaitana avy mitondra fanjakana isan'ny vaovao mafana amin'izao ihany koa moa ny mikasika ny fikasana hamono ny filohan'ny pirenena betsaka ny efa naneo ny heviny sy nanao fanambarana mikasika ity raharaha ity ho any androany dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny mpahay-lalàna maître Willy Razavinjatovo na i maître Olala nasiany resaka ihany koa moa ny ako ny fikonan-doha izay natao natoko mpanohitra ny farany herinandro teo Zavandre Mahefa sy Mathieu Prince
Rarony loatra raha mitaky ny andravanana ny lalam-panorenana malagasy ny avy amin'ny antoko-panohitra hoy ny mpahay lalàna Maître Wilira Zafinjatovo. Feno ihany koa ny fepetra ahafahana milaza fa tokony haly eo amin'ny toerana mahafilo azy ny filohan-kehitriny. Voalaza tsara ao anatin'ny lalam-panorenana izany hoy hatrany ity mpahay lalàna ity satria maro loatra ny fanitsakitsahan'ny mpitondra ny lalàna velona misy eto amintsika. Leo zany ny vahoaka, leo zany ny mpanohatra, leo zany ny olona ny faritany eny da detsika eto amin'ny renivohitra ary leo an'le hoe isan'andro zao vaky zao dia tsika salana foana lalam-pandrenana. Izay moa koa amin'ny lalam-pandrenana koa misy milaza hoe ny filoham-pirenena dia azo esorina amin'ny toerana misy azy tsy ho filoham-pirenena intsony. Rehefa matetika izy be imbetsaka loatra fa nitsaka sala lalam-pandrenana d'une façon répétée izy lalam-pandrenana tafiditra izany ampy ny critère, ampy ny motifa, ampy ny zavatra hoe entina anesorana zany filoham-pirenena zany noho ny fanitsakitsahana foana lalam-pandrenana. Mpanohatra aza melana mihitsy le mpitondra sesefo mihitsy ny zavatra tsy mety ampahafantarao sanandro mihitsy ary zary teny mihitsy ary hoe aza melana mihitsy raha tsy manatody. Mampanatody ny fanjakana hitondra zavatsoa zany le atody zany hoe hitondra zavatsoa le fanjakana rehefa manatody ho an'ny vahoaka sy ny tandrazana. Akoatra izay hita taratra ho izy fareraka tanteraka ny mpitondra kehitriny ka zary lasa manao ny fomba rehetra na koa manano tsy mety sy ny fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena. Tsy hitan'le président tsondra zavatra atao sahirana be izy amin'le fampanantana be da be tsy mety tanteraka tsy vitany ary tsy ao amin'ny tokony fandehan'le zavatra dia lasa izy naka amin'ny fony vahoaka amin'ny fomba hafa dia ny hoe ndeha anao atao zay mampalelo anago. Zay manko amin'ny teny hoe victimisation lasa misy victime izy maso vahoaka dia hoe misy olona te hamono anago zao la any zao ny afaran'le zavatra. Zany mba verdin ny vahoaka tsy eritreritra rehefa fampanantana tsy mety tanteraka. Verdin ny vahoaka mba hiantra anazy satria ohatrany hoe mampalelo le président izy sa mamono kosa izy kosa tsy alahelo anazy amin'izany fa nefa kosa ohatrany hoe lasa hoe atao politika fotsiny zay zavatra zay mba hafana maka fony olona mba hiaro anazy kanefa aiza akory zeo heritona mahery ve araky ny voalaza ny mpanao enquête sy ny conseil spécial ny président heritona nefa nanarahana andreo hoe amono président dia manina zao vovoaka zany zavatra zany. Nambaran'ity mpisolo vava ity hatrany fa misy trindry bokotra miatra amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao mikasika io raharaha fikasana mono ny filoha io. Tsy voaja mihitsy ho izy ny fisaraha-pahefana eto amintsika ka na ny zavatra tsy marina aza dia manara-drenindrano ny fahefana mpanantanteraka ihany ny mpitsara eto amintsika. Ny vava mikasika ny fikaonando nasional ny antoko-panohitra izay hatrany dia nitondra ny fankasitrahana sy ny fiarabanany mpanohitra manerana Madagasikara ny solotena ny mpanolosaina ny tanàna lany tamin'ny anarany antoko-tiko Madagasikara. Zava-dehibe loatra ho an'ny firenena indrindra ho an'ny malagasy ny fikaonando nasionaly hoy Andriamatoa Celestin Ratsimbazafy raha niresaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy Tokiramarila. Fahombiazana tanteraka izay mahalaza ny fikaonando nasionaly ny mpanohitra totosan'izy omasy ny sabotsy lasa teo. Raha tsy aivina dia teboka 9 no nivohitra tao anatin'izany fehi-kevitra ny vahoaka izany. Raha fehezina dia nifototry ny olana mampahatra ny vahoaka mihitsy no nandrosoa ny mpanohitra fehi-kevitra tamin'ny fikaonando iny. Deverinay fa tena mifanandrify mihitsy amin'ny zavatra takiny ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ary zay ny tena na zava-dehibe an'izy iny dia ny famoahana ny fehi-kevitra iny zay takina mihitsy mba empita any amin'ny tompon'andraikitra samihafa, empita amin'ireo ataontsika hoe mpiara-miombonantoka hatrany ivelany ihany mba hoe ahitan'ny olona hoe inona ny zavatra misy eto amin'ity Madagasikara ity amin'izao fotoana izao. Zao zany dia tena samy laza mihitsy hoe ny fisin-javatra ohatran'ireny dia tena antenaina mihitsy fa tena hitondra ataontsika hoe zavatsoa ho an'ity firenena ity. Ary eto dia tiako imarihana fa izy iny zany dia tena azo lazaina hoe nampiray ny malagasy satria tena ny avany atsimo, ny avany amin'ny faratra, ny avany atsinanana, ny avany andrefana, ny avy eto avoatany dia samy tao daholo. Ary raha ny antsoantson'ny olona dia ny hoe zao fitondrana misy zao dia tena fitondrana tsy mijery ny fiainam-bahoaka fa dia mijery fotsiny ny fiainany zay mitovy hevitra aminy ny mpiray antoko aminy zay hoe tsy manohitra ohatra ny zareo zany dia reny ihany tena
hoe mahazo tombontsoa amintsika amin'ny teny zao ka ho anay a mpanolotsaina ny tanàna na Antananarivo a avy amin'ny antoko politika team izay isoranay ny fanasana anay tamin'izany a dia tena miara-miombona miara-miombona zay a amin'iny fiekevitra zay a atao hoe nataony nanasany ny rotobe mpanohatra andrehetra iny dia zay moa tao anatin'izany. Raha tsahivina atramo moa dia tsy janona ambavakory iny fehi-kevitry ny mpanohitra iny fa tsy maintsy isy ny asa tao mba hanavotana any malagasy. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray dia anisan'ny olona fito voaroiroy makasika ilay raharaha fikasana amin'ny filohan'ny Repoblika Sareraka. Androany maraina no fantatra fa nosamboriny mpitandro ny filaminana tao an-tranony ity mpanakanto ity ary norofona niaraka tamin'ny ankoa ny findainy, ny fiarany ary ny antota taratasy rehetra mahakasika azy. Iray tamin'ny olona efa voasambotra teo alohany tamin'ity raharaha ity no voalaza fa nanonona ny anarany araka ny loharanom-baovao avy amin'ny vaovao-mpanjakana dépêche informative taratra. Raha tsy aivina isan'ireo olona mafana fo nanoana ny fitondrana tamin'ny tetezamity Sareraka. Saika teny vaty moa nanaovana ny fakanambavany azy io maraina io saingina lefeny amin'ny brigade criminelle anosy indray ny tenany. Olona fahafito voasambotra no ity raharaha ity zany Sareraka. Niteraka resisa be tany anaty tambazotra tserasera ity zava-nisy ity ary samy miandry izay mety ho toy ny mpanara-baovao. Efa betsaka kosa amin'izao ny miroso amin'ny fanorenana trano amin'izao fotoana izao, samy manana ny filazany anefa ny olona eo amin'ny resaka sara ny fahazondalana manorina. Nitondra fanazavana mikasika izay ny ben'ny tanàna iray, indrindra eo amin'ny fampitahana ataon'ny olona eo amin'ny sara-panorenana. Nambintsy velositraka Manorandre Malala. Misy ny lalàna sy ny fenitra tsy maintsy arahana rehefa manorina trano na toeranaiza na toeranaiza. Raha ny sara ny fangatana fanomezan-dalana norina indray no asindresaka dia ny miankina amin'ny toerana sy ny komina misy ny tany andrenana izay matetika mahadiso hevitra trany ka mandrondreo mpanorina hoe lafo na mora kokoa rehefa manao fampitahana amina komina iray hafa hoy ny fanazavana. Raha tena mandeha ny rehetra tsy mihoatra ny ray volana eo na ndraindray ihany koa ho an'ny hoe renitany tsy dia tena misy problème be ireny satria arakaraka ny atota taratasy izy io dia eo amin'ny tapabolana eo dia efa mivoaka ny permis de construire. Commune Lasoura hatreto dia manome permis de construire na fahazondalana anorina trano eo amin'ny 300 isa-taona eo zany tsy makatombo ny commune Lasoura fa ataoko hoe manaraka izahay ny atao hoe droits et taxes na ny sarasiaba zay atao hoe voafidy na nakatoaviny teo amin'ny mpanolotsaina dia izay no arahanay eo amin'ny commune Lasoura ary izy io tsy hoe akory hoe vaozao vao niakatra be fa efa hatramin'ny taona 7 taona lasa zay no 700 ariary isaky ny metatra toratelo amin'izao fotoana izao tsika 200 ariary. Raha hoandreo amin'ny mandika lalàna manoloana ny fanorenana trano indray dia misy ny sazy tsy maintsy ampiarina amin'izy ireny ho fahatomombanana ny trano ahorina sy ampanaraka ny fenitry ny fanorenana ny tena tsy maintsy angalana ny fahazondalana anorina. Olona izay manao construction illicite na ny atao hoe fanorenana tsy nahazo alalana zany dia manaraka izay voalazan'ny lalàna ny loi de l'urbanisme et de l'habitat ny 2015-052 sy ny 2015-053 izahay izany hoe hiaran'ny sazy aloha zany ny olona izay manorina ka tsy nahazo alalana tany amin'ny commune Lasoura. Avy eo asaina izy ireny manao ny atao hoe régularisation na hoe mametraka zany ny atota taratasy rehetra eo amin'ny commune Lasoura mba ahafahana hoe mampanara-dalàna anazy raha ohatra ka azo ampanarahana lalàna le izy. Ary indraindray raha toa ka tena hoe mafy loha le olona dia mety afara satria ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao dia efa manana lalana androdana an'ilay trano dia mety afara amin'izany le izy fa manaraka ny procédure maro samihafa amin'ny fanatanterahana izany rehetrarehetra izany araka ny voalazany lalàna. Tsy misy afa-tsy ny fanarahana ny lalàna ny fanorenana rehefa manorina trano, mila mandeha araka ny rariny sy nitsiny ihany koa ireo tompona ndraikitra eo amin'ny fikarakarana ny taratasy mba hampandeha haingana an-draharaha ka samy mahavita tsakany sy andavany ny asan'ny rotota na ny mpanorina na ny tompona ndraikitra misahana ny taratasy fahazondalana.
tahaka ny mahazatra dia ny loha hevitra mafana eto amin'ny firenena no nivelabelarina ao anatin'ny fandaharana dinika ho an'ny omaly izao dia nomendanja kokoa ny firesahana izay tena votoatin'ny fikaonando nasionaly nandiniana ny raharam-pirenena teny baibasy ny 7 sy 14 ny volana jolay lasa teo mamintana amintsika ny andinindin'izay mialy rarinombana Andry Rakoto Malala. Latsaka katerena tanteraka ny firenena ary miainao anatin'ny fahasahiranana avokoa ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy ny zavadrehetra raha tsy ilaza fa tsy ny resaka sosialy, ny toe-karena ary ny fampianarana. Manampitrotraka ny fandikan-dalàna toy ny fitondram-panjakana isak'izay mihetsika. Mamafisy ny ity filohan'ny RMDM fahatan'ny fianaratsoa ity fa ny fidirana ao anatin'ny Repoblika Fahadimy no vahaolana ahafahana manarana ny Madagasikara izay miempotra hatrany ny laharana iraisam-pirenena raha ny fampandrosoana no resahina. Mahatsapa zany ny mpizaika fa tena tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahasahiranana. Sarotra midangana ny vidim-piainana, miakatra hatrany amin'ny 700 ny PPN na manontolo. Ny lalàna koa voaitsakitsaka satria ireny hitatsika hoe ny ao amin'ilay hoe ny andininy 420 ny lalam-panorenana dia tsy nohajaina zany ilay hoe satany lalàna amin'ny fehim-panohatra. Ary ty ACC vaovao ty na tenaina hoe nanateka an'igny kanigna ka maika nampivandravandra. Dia diso fanantenana mihitsy zany hoe ahoana no tsy hajaina ny lalàna velona, indrindra ny lalàna fototra dia lalam-panorenana. Tsy mandeha anjambany fa misy ny foto-kevi-dehibe ho apetraka ao anatin'izany fidirana amin'ny Repoblika Fahadimy izany araka ny notapahana nandritra ny fikaonando nasionaly nataon'ny antoko-panohitra ny faran'ny herinandro teo. Jerena ho hiatrany ity mpanao politika ity izay tena lara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Fisarahan'ny fahefana aloha zany séparation des pouvoirs, miavaka tsara ny mpanana tanteraka, ny mpanao lalàna, ny mpampiatra lalàna sy ny mpitsara dia amin'izay tsy mifampitsapaka fa mba afaka mifampitsikilo. Makany amin'ny fandrosoana zay tsy mifampatahotra. Zay zany ny principe ahoana ny anaovana an'izay. Dia ny lafin'ny toe-karena. Ahoana no ahafahan'ny malagasy mba manomboka mizaka ny toe-karenany. Satria zavatra misy amin'izao zany dia io ny atao hoe foto-drafitrasa io tsy miainga avy any amin'ilay 900 zay monina ambany vohatra. Ireo zany no tokony atao fahavitatena ra-tsakafo moa dia efa tsy vitatsika. Ny lafo ny fampianarana. Tsy mety ny lafo ny fampianarana tsy mandeha amin'izay izy. Fampianarana sekoly miankatra no misy eto. Misy ny sekoly any ambany vohatra, misy ny sekoly aty an-drenivohitra. Dia efa tsy mitovy ireo. Na ny foto-drafitrasa na ny zava-misy. Ny tenenina moa ny fitondrana amin'izao hoe le efa eo hatsaraina. Satria mbola misy ny mipetraka amin'ny tany manoratra. Ny W tsy misy, ny tableau tsy misy. Tahaka ny mahazatra mialohan'ny tena isarahantsika dia ho ampatsiahivoko anao hatrany aloha ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ny fandaharana Global News famotinana ny vaovao ny maresaka iraisan'ny pirenena aorian'izay ny famerenana ny fandaharana ahoana marina iarahana amin'ny Germain Omenjanahary aorian'izay kosa ny Horonan-tsary Sentinelle iarahana amin'ny Michael Douglas sy Kim Basinger. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsindray tompoko.